nanomboka androany alatsinainy fa enina ny volana Mey tamin'ny enina ora maraina teo ny roapolo andro ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahantsika ny alatsinainy fa 7 amby roapolo ny volana Mey ho avy izao. Manoloana ny adidy apetraky ny lalàna amin'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana amin'ny mpanomana sy mpikarakara fifidianana azy andanina. Manoloana ny zavatra niainantsika sy hita tsy miafina tamin'ireny fotoana fiomanana mialohan'ny fampielezan-kevitra ireny ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia mitaona ny voakasiky ny fifidianana solombavambahoaka rehetra, ny kandidat tsaika-navaka, ny mpanohana azy avy, ny hainy vaky amanjery isa-tsokajiny, ny fiarahamonim-pirenena, ireo mpiara-mombonantoka rehetra mba hitandro ireto fepetra manaraka ireto. Ny antony dia ny mba hizorany fampielezan-kevitra ao anatin'ny filaminana sy ny fanajana ny fihavanana sy ny soatoavina malagasy etsy andaniny ary etsy ankilany mba hahafahan'ny mpifidy hisitraka fanehoan-kevitra maro lafy mba azahoany hifantoka amin'ny safidy ho ataony safidy tompon'andraikitra amin'ny latsabato ho ataony ny 7 amby roapolo ny volana Mey ho avy izao. Voalohany aby mikasika ny fe-potoana dia nanomboka alikeo maray tamin'ny 9 ora zany fampielezan-kevitra zany aharitra 20 andro ary ifarana ny asabotsy fa 5 amby roapolo ny volana Mey amin'ny 12 ora alina. Faro ireto fepetra manaraka reto dia tsy maintsy tandrovana. Voalohany ny fanajana ny firaisam-pirenena sy ny fanajana ny fihavanana malagasy. Faro dia ny fitandrona ny tsy fiandanian'ny fitondram-panjakana sy ny tsy fitany lany ny sampandra-ra-panjakana mandritra izao fampielezan-kevitra izao. Eo ihany koa ny tsy maintsy anajany ny haino vaky amanjery miankina amin'ny fanjakana rehetra ny tsy fiandaniana amin'ny fampitam-baovao sy ny serasera rehetra izay atao, ny tsy fitany lany ny toeram-pivavahana, na toeram-pivavahana kristianina zany na toeram-pivavahana ara-pomba malagasy. Ny tokony anajana ny fepetra izay tarika ny fitovian'ny zo sy ny vintan'ny kandidat tsy akanavaka, ny fangaraharahan'ny fampiasam-bola amin'izao fampielezan-kevitra izao, ny fanajana ny fahamendrehana sy ny voninahitry ny kandidat sy ny mpifidy, ny tsy fanaovana etsika hitarika makany amin'ny fankahalana sy ny fanavakavahana, ary farany ny fitandrona indrindraindrindra ny filaminam-bahoaka. Ny sokajy faharoa dia mikasika ny toerana. Ampahafantarana fa misy ireo toerana izay natokana anaovana fampielezan-kevitra ary misy ireo toerana izay tsy azo anaovana fampielezan-kevitra mihitsy. Ny toerana tsy azo anaovana fampielezan-kevitra mihitsy dia ireto sokajy efatra ireto. Voalohany, ny trano mpivavahana rehetra, na fivavahana kristianina io na fivavahana ara-pomba malagasy. Faharoa tsy azo anaovana fampielezan-kevitra mihitsy dia ny toeram-piasana rehetra, na ny miankina amin'ny fanjakana na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny fahatelo dia ny tranom-panjakana rehetra
tsy azo anaovana fampelezan-kevitra, ary ny farany dia mitoby miaramila rehetra dia tsy azo anaovana fampelezan-kevitra. Ny fomba arahana rehefa anao fampelezan-kevitra. Ny fomba fanaovana fampelezan-kevitra moa dia mizara maro. Eo ny fampiasana ny haino vaky aman-jery isa-tsokajy. Eo ny famoriam-bahoaka na anaty trano zany na eny Kalamanjara. Eo ny fanaovana ny défilé na ny cortège eny amin'ny arabe isa-tsokajy. Izy rehetra ireny dia raha ny famoriam-bahoaka dia tsy maintsy anaovana fanambarana mialoha any amin'ny solon-tenam-panjakana. Farafahatarany 27 ora mialohany anatotosana ilay hetsika famoriam-bahoaka na filaharam-beha atao ho an'ny fampelezan-kevitra. Tsy fangatahana no atao fa fanambarana mialoha izay tsy maintsy soniavin'ny tompona andraikitra telo ahitana ny anarana sy ny adresy atao an-tsoratra ary aterina any amin'ny solon-tenam-panjakana. Ary ny solon-tenam-panjakana avy eo no manatitra ny dika mitovin'izany fanambaran'izany any amin'ny tompona andraikitry ny seni eny anivon'ny district. Raha tahiny ka misy ny fifanindrina eo amin'ny daty sy ny toerana ary ny ora angatahan'ny mpifaninana dia anjarany eo anivon'ny seni no mandamina izay fandaminana tokony ho atao. Manarak'izay dia eo amin'ny peta-drindrina ara-pifidianana. Ny peta-drindrina ara-pifidianana dia tsy maintsy manaraka ireto fepetra manaraka reto. Ny amin'ny toerana ametrahana azy dia efa misy aloha ny toerana izay apetraky ny voamera-pirenena mahaleo tena amin'ny sahana fifidianana natokana ametrahana izany peta-drindrina ara-pifidianana izany. Hitantsika eny amin'ny toerana fandalovan'ny olona eny anivon'ny commune sy ny fokontany isa-tsokajy. Ankoatr'izay dia afaka mampiasa toerana hafa ny candidat fa kosa tsy mahazo mampiasa an'ireto toerana manaraka reto. Voalohany dia ny rindrina na ny fefin'ny toeram-panjakana rehetra dia tsy azo ametrahana peta-drindrina mahakasika ny fampelezan-kevitra. Raha tahiny ka misy olon-tsotra manome alàna hampiasa ny tranony na ny tambony amin'izay fametrahana peta-drindrina izay dia azo ekeny izay raha mahazo alalana amin'ny tompony. Tsy azo atao ihany koa ny mametraka peta-drindrina amin'ireny panneau publicitaire ireny raha tsy misy ny fepetra manokana izay raisy ny tompona andraikitra ka manambara fa tsy panneau publicitaire indray ireny toerana fanaovana dokam-barotra teo aloha ireny. Tsy azo atao ny manao ny peta-drindrina na ny affichage électoral amin'ny taratasy fotsy ka loko fotsy rano fotsiny no eo. Tsy azo atao ihany koa manakambana loko anankitelo fotsy, mena, maitso izay endriky ny sainam-pirenena malagasy. Ny amin'ny famatsiam-bola, ny famatsiam-bola ny fampelezan-kevitra dia tsy maintsy manaraka ny voalazan'ny lalàna araka ny voalaza teo ao anatin'ny mangarahara tanteraka. Nanomboka ny enim-bolana mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra androany dia efa sokajiana ho toy ny vola miasa amin'ny fampelezan-kevitra. Zany hoe izay vola niditra nanomboka ny enim-bolana mialoha sy izay nivoaka tao anatin'izay dia tsy maintsy atao ao anatin'ny kajy hatao ny trésorier de campagne ary tsy maintsy anaovana tatitra 3 volana farafahatarany aorian'ny fivoahan'ny vokatra ofisialy. Ny famatsiam-bola amin'ny fampelezan-kevitra dia voararan'ny lalàna ny fahazahoana famatsiam-bola avy amin'ireo orinasa ka andraisany fanjakana anjara. Voarara ihany koa ny famatsiam-bola amin'ireo ataontsika hoe orinasa na mitovy amin'izay avy any ivelany. Voarara ihany koa ny famatsiam-bola
avy amin'ny fitondram-panjakana avy any ivelany. Ny eo amin'ny fanendrena ny mpitahiry vola dia manao antsoavo farany izay eto anivon'ny senia ho an'ireo kandida sy ny mpombazy tsirairay avy anomboka ihany ny fampelezan-kevitra efa tokony ho nanomboka ny fahasirambin'ny folon'ny volana martsy zay vanim-potoana namoahan'ny senia ny liste ofisialin'ny kandida no tokony efa ho voatendry izay trésorier de campagne izay. Hatramin'izao tsika amin'ny resaka zao dia tsy mbola ampin'ny antsasa manilan'ny kandida 700 manerana ny nosy no nanendry izay trésorier de campagne izay. Farany ny amin'ny fifanolana raha misy ny tsy fanarahan-dalàna mahakasika amin'izao fampelezan-kevitra atrehina izao dia afaka ny mametraka fitoriana manomboka ny faha-20 ny volana Mai ny kandida na ny délégué ny kandida na ny mpifidy izay nandatsabato na ny mpanaramaso ny fifidianana teratany mametraka fitoriana ka mizara 3 zany fitoriana zany. Raha ohatra ka raha mahakasika tena fifidianana fotsiny, ohatra ny fampiasana ny fitaovam-panjakana izay mety hitarika fanafoanana ny vato azon'ny kandida zay nanao izany tao amin'ny faram-pifidianana nanaovany azy, raha mpifidianana fotsiny dia eny anivo ny fitarana avo momba ny lalam-pandrena. Raha misy ihany koa nefa mahakasika ady heloka, ohatra korotana tao anatina toerana nanaovana fampelezan-kevitra, na ihany koa mety misy sady mahakasika fifidianana no mahakasika ady heloka, ohatra ny fividianana sy ny fivarotana safidy mandritra nyzany fampelezan-kevitra sy latsabato zany, dia sady ady heloka eny anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany no fifanolana mahakasika fifidianana eny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrena. Manomboka ny ampitso ny latsabato no azo apetraka izany fitoriana rehetra izany ary mifarana hatramin'ny fotoana hamoahan'ny senia ny voka-pifidianana vonjomaika. Raha ny vinavina moa dia ny faha-7 ny volana jiona ho avy izao no eritreretin'ny senia farafahatarana amoahana izany vokatra vonjomaika amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izany. Eto ampamarana ny senia dia manome toky hatrany ny rehetra ny amin'ny fahavonona ikarakara fifidianana madio manara-dalàna ary mangarahara andraisan'ny rehetra anjara mba azahoantsika voka-pifidianana weekend be sy ny maro ka ahafahantsika mametraka androm-panjakana maro toerana mba hirosony ny firenena ao anatin'ny tena fampandrosoana. Dia fepetra apetraky ny lalàna ka tsy amin'ny fandaharana eny anivon'ny serasera, eny anivon'ny fampitam-baovao avoakan'ireny haino vaky aman-jery isatsokajin'ireny ihany no tokony isehoany zay fitovian'ny vintana sy ny zo ny kandida zay fa eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy manomboka hatrany amin'ny fanomezana ny toerana zay ahafahana manao famiriam-bahoaka, satria dia nisy zany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Misy ny tompon'andraikitra izay manao ny fanavakavahana ka misy ny kandida sasany mahazo manao famiriam-bahoaka fampelezan-kevitra amin'ny toerana anankiray, ny kandida sasany anefa tsy mahazo manao fampelezan-kevitra amin'izany toerana izany. Nisy zany antsoina hoe autorisation spéciale zany ho an'ny fampelezan-kevitra ka natokana ho an'ny kandida vitsivitsy ihany tamin'izany fotoana izany. Efa tsy fampitovian-jo zany fa amin'izao tsika amin'ny resaka zao dia efa tokony hipetaka any anivon'ny district, any anivon'ny commune tsirairay avy ihany
ireo toerana rehetra zay eken'ny distrika sy eken'ny commune fa ahafahana mamory vahoaka hanaovana fampelezan-kevitra ary tsy tokony isy fanavakavahana ny am'izay aveliko indray zany fa dia ny fampitovian-jo dia eo amin'ny lafiny rehetra fampitovian-jo eo amin'ny tokony azay no anindrinay eto anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana amerenanay itomanay ny voakasika izao zavatra ambaranay manaraka izao mba handray fepetra manomboka androany ny tsy fiandaniany ny fitondram-panjakana ny tsy fitanilany ny sambandraram-panjakana henondenonge ny fehezanteny milaza fa hoe candidat-panjakana eto zany dia mamerina ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana fa tsy misy zany candidat-panjakana zany ary tsy misy ny olo-panjakana afaka milaza fa manolotra candidat na manana candidat ary tsy misy ihany koa fa telozato farany candidat afaka milaza fa iza dia natolotry ny olo-panjakana izatsy na izaro androany zao dia efa nisy fandaharana fampelezan-kevitra maro dia maro voatery tsy maintsy natsaratra satria tao anatin'izay fampelezan-kevitra zay dia milaza ilay candidat fa izaho dia candidat natolotry raha any io olona resahany io dia olona manana toerana ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy mety zany milaza amin'ny candidat rehetra zay milaza amin'ny olo-panjakana rehetra tsy akanavaka zay etony fa tokony samy andray ny andraiky ny rehetra mba tsy andika lalàna mba tsy amitaka ny vahoaka ka hamilivily ny safidiny ka anery azy ka manjary mandiso ny tokony ho voka-pifidiana satria dia voalaza ny lalàna fa tsy azo atao na iza ny manao fihetsika na fiteny na zavatra atao ka manana endrika fanerena ny vahoaka amin'ny safidiny ka ny filazana sy ny fampiasana ny anarany olo-panjakana dia efa fampiasana raha-panjakana zany ko dia milaza izay etony fa raha mbola misy izany tsy fanarahan-dalàna zany dia anaraka an'izay eny anivon'ny fitsarana ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana fifidiana ampiarana ny lalàna dia mazava raha misy ny mampiasa fahefam-panjakana ao anatin'izany ny olo-panjakana vola-panjakana fitaova-panjakana ny olo-panjakana dia foanana ny vato azony ao anatin'ny fatim-pifidianana izay nanatotosany an'izany raha izany noho izany dia manentana ny rehetra zay iverina ao anatin'ny ara-dalàna tsy mbola taritsika ho anareo rehetra zay manomana ny fitaovana na ny sonore na ny vidéo zay alefa fampelezan-kevitra mba tsy isiny ny famezivezena dia foany manomboka izao ny fampiasana ny fomba fiteny na ny fomba fihetsika ka mampiasa olo-panjakana na raha mahakasika ny fanjakana ny fampitovian-jo ny candidat dia zava-dehibe ary ezahany seni zay natonga teto anivon'ny seni nanaisotra mpiara-miasa efa roapolo mahery satria nahitana fitanilana tamina candidat ny sasany nahitana roy-pihavanana tamin'ny candidat ny sasany na dia tsy mitanila sy ny andany tamin'ny candidat raha ireo olony seni ireo dia mba hialany seni amin'ny aya satria misy vadina candidat ny sasany président seni lany amin'ny district misy rahalahana candidat misy anabavina candidat misy ray aman-drenina candidat nefa mba hanehoan'ny seni fa vonona izy anala ny aya rehetra dia nisorona avokoa ireo olona rehetra ireo ny amin'ny ireo candidat zay manana raha pitsarana mizara romo izy ireo ataontsika hoe mizara telo azy ao ireo zay efa voatazo namponjy avonjo maika mihitsy ao ireo zay nahazo
fahafahana vonjomaika ao reo zay mbola tsy nandalo tena nivo ny fitsarana mihitsy moa dia mbola miandry ka ny amin'izy ireo rehefa nekeny ny seni ny maha candidat officialy azy dia candidat officialy aloha izy ireo amin'izao tsika miteny zao mbola izy ireo no anany atiny mbola tatokana ary raha lany lista misy azy dia mbola izy ireo no olazaina fa lany ho solombavam-bahoaka fa rehefa avy eo kosa rehefa mivoaka ny didim-pitsarana ka misy ny didim-pitsarana raikitra manameloko azy ireo condamnation définitive avy any amin'ny fitsarana satria mety mbola isy ny didim-pitsarana avy amin'ny ambaratonga voalohany mety mbola manana zo izy apakatra fitsarana ambony mety mbola manana zo izy anao ny toro hoe fandravana ny cassation fa rehefa tena raikitra ilay didim-pitsarana zay vao voaheloko izy zay vao tonga amin'ilay antsoina hoe fanonganana ka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ihany no afaka manambara zay fanonganana ilay solombavam-bahoaka zay ary dia mampiakatra ny listra faharoa raha ohatra ka misy ny listra faharoa na mampiakatra ny solotoerana avy hatrany na ilay suppléant no zany dia mbola mizaka ny zony amin'ny maha-candidat azy zany ireo candidat ireo ary dia mbola sarin'izy ireo ny anatin'ny bila tatokana ary dia mbola ny ekipan'izy ireo ny manao ny fampielezan-kevitra ary dia mbola ny anaran'izy ireo no lazaintsika fa lany raha ohatra ka izay ny zavatra hitraka fa zany mitondratsika fanazavana tokoa mikasika n'ilay namarana teo amin'ilay hoe fampiasana ny anarany olo-mpanjakana raha raitsika ny filoam-pirenena dia ny filoam-pirenena malagasy dia any vahoaka malagasy rehetra azo atao ny maneho hevitra milaza fa zahay dia hiaraka amin'ny fitoram-panjakana zahay dia anohana ny politika ny fitoram-panjakana zahay dia hanohana ny fitoram-panjakana afo zay ary azo atao zay ny rehetra dia afaka milaza fa miaraka amin'ny filoam-pirenena malalaka koa izy ny ilaza fa tsy miaraka amin'ny politika ny filoam-pirenena fahalalahana omeny ny andininy fahafolo sy faharaiky ambin'ny folo ny lalam-pandroenany zany fa ny tsy mety dia ilay olo-mpanjakana no manonona fa izatsy dia candidat zaroa dia tsy candidat fa ny filazana fa za candidat raha alina raha lany eo dia manohana ny politika ny filoam-pirenena na hoe za candidat raha alina raha lany eo dia anohitra ny politika ny filoam-pirenena zay dia azo atao zay ka ny filazana fa hiaraka amin'ny filoam-pirenena tsy mandika lalàna zay fa ny filazana kosa fa izaho dia natolotry ny filoam-pirenena na izaho dia natolotry ny prime ministre na izaho dia natolotry ny ministre raha alina dia efa fampiasana fahefam-panjakana sy olo-mpanjakana handany olona iray ao anatin'ny fifidiana noho izany ny fahitantsika ny fampiasana ny anarana isika rehetra miaraka amin'ny andro rajoelina araka ny nambara teo ny olona rehetra dia afaka miteny an'izay na ny candidat tsy miankina ary anay dia efa hitantsika fa misy miteny an'izany hoe raha lany zahay dia hiaraka amin'io zon'ny olona fahafahan'ny olona no milaza an'izay satria ny filoam-pirenena dia any rehetra fa ny tsy mety ary tsy mety raha tahinika nisy hoe ary zay ny vazivazy nataoko tamin'ny mpanao politika sasany raha sendra nyteny amiko izy hoe mety ve io ary matao filoalevitry ny seny dia ozy aho hoe ianao ve monsieur le député nasinao an'izay ve le bulletin nalefanao tany aminay ka no lavin'le olona hoe ity dia tsy ekeko hiaraka amiko satria raha izay manko no izy dia misy le fanavakavaha dia ozy aho hoe nanao fahantsoana ihany zany ianao fa raha zany teo amin'ny toeranao dia nasiko an'izay koa ny anarako hoe hiaraka amin'izay olona tianao eo dia ho hitantsika eo raha ohatra ka nandà izy nanamafy satria ny filohan'ny république
ny androm-panjakana rehetra dia anyvoaka malagasy. Malalaka ny olona ny anohana an'izay firia-kevitra tiany toana. Fa le fanjakana kosa no tsy afaka manohana kandida ao anatina fifidiana. Le resaka trésorier de campagne tamin'ny fampiofanana izay nataonay tany anatin'ny faritany enina ary tsy mbola nisy zany teto Madagasikara atao anatin'izay 80 taona ny sy ny fifidianana zay hoe ny vao-miera-pirenena maneho tena amin'ny sarana fifidianana nampiofana ny délégué ny candidat. Tsy misy zany ty senity ino nanao an'izany. Ny candidat folo sy valonjato misy ara tena le candidat mihitsy ny tonga fa misy solotena ny nalefa mba ahafahany rehetra misitraka ny tena fahafantarana ny lalàna. Ka napetraka tamin'izy ireo zay voalaza ny lalàna zay ary nampitandrina mihitsy zay satria sao de sanatrila zay rehefa tsy nilaza ny seni hoe sao de mba io zavatra io no animba ny fandresena raha tahiny ka tonga tokoa ny fandresena amin'ny fifidianana. Satria ny lalàna de mazava ary misy fotoana mihitsy eo voalaza ny lalàna fa raha voavantan'ny eken'ny seni ny filatsahako fidiana dia tokony efa manoratra taratasy makaty amin'ny seni manendry ny mpitahiry vola ny fampirizan-kevitra. Hatreo roa ny voalaza eo tsy misy ny hoe hatramin'ny roviny zany tsy tompona andraikitra ny seni raha sanatrika misy ny fanapahan-kevitra raisy ny fitsarinavy momba lalam-pandrenana ho fanasaziana izay tsy nahavita an'izay voalaza ny lalàna izay. Noho izany dia mbola manentana farany izay etona ny amin'ny tokony anarahantsika an'izay lalàna. Tsy misy ny fepetra milaza fa tsy maintsy misy olona manana mari-pahaizana doctorat en comptabilité na expert comptable no tendrena amin'izany comptable trésorier de campagne zany. Tsy misy mari-pahaizana takinao tianao ve candidat ilatsaka amin'ny fifidianana solombavambahoaka dia tsy anana olona iray farafaratsiny mahay mamaky teny sy manoratra ka mba ho tendrena ho trésorier de campagne. Ohatrany tsy mampimy ihany fa tsy ny trésorier de campagne ihany ange ny olana fa rehefa mba niantso ny tany amin'ny olonay tany ihany koa zahay dia malahelo ihany koa zay milaza fa mbola toy izany ihany koa ny zava-misy amin'ilay fanendrena ny zo omena ny candidat amin'ny fanendreny fa ahafahany manendry solotena iray hiditra ao anatin'ny seni. Omena zo ny candidat rehetra tsy akanavaka hanendry solotenany hiditra ao amin'ny seni ary mpikambana ao amin'ny seni mandra-pahatonga ny fanambarana ny voka-pifidianana vojomaika. Ny anton'izany dia mba ahitany ny mangarahara amin'izay fanapahan-kevitra rehetra raisy ny seni. Nefa dia mampalahelo fa dia toy izany ihany koa matetika ireo zay nanendry an'le trésorier de comptable ihany ireo le trésorier de campagne ihany no mbola nanendry ihany koa zany hoe tsy ampy ny atsasa manity na eto ara atao hoe nanao mpanao gazety makady district anankiray dia manontany hoe firy ny candidat efa mba nanendry ny solotenany hiditra atao anatin'ny seni. Mangarahara nefa ny tadiavintsika dia ny mampalahelo avy eo dia ny mifanometsiny sy ny mitorabato ny amin'ny zay zavatra atao nefa omena lalina zany ny candidat zao hiditra atao anatin'ny seni hiara-midinika ahita zay zavatra atao aby hatramy fikirakirana ny voka-pifidianana nefa dia tsy tonga izy. Ka dia ambarana ihany koa zany zay zavatra zay ary toizanay ny amin'ny hoe azadiny ihany koa fa mbola manana solotena koa ianareo anana zo ho ao amin'ny birao fandatsaham-bato io no antsoina hoe délégué de vote délégué de candidat. Manana zo ihany koa ny candidat ho ao amin'ny SRLV ary manana zo ny candidat ho ao amin'ny seni anatrika ny fikirikarana ny voka-pifidianana. Raha mandray ny andraiky ny sy misitraka zany zony zany ange ny candidat tokony tsy misy ange ary tsy isy ary tsy ho azo atao zany alabato zany satria manomboka hatrany amin'ny birao fandatsaham-bato atra eo amin'ny SRLV atra ao anatin'ny seni dia misy solotenany candidat avokoa aiza no ahafahana manova sy manao ny alabato ao anatin'izany. Fa ny olana ny candidat mihitsy no tsy mandray ny andraikiny tsy misitraka ny zoony asa na efa stratégie ihany koa zay amin'izay ahafahana manakina avy eo fa tsy azonay mihitsy raha ireo zavatra efa omeny lalàna ho azy ireo tokony
alaty ara zareo anao an'izay satria tombontso ho azy. Fanangala-bato, nisy olona nibiatra fa nampiditr' olona tsy tokony ho ao anatin'ny listim-pifidianana. Nisy olona nibiatra fa nanova fitanana an-tsoratra mirakitra ny voka-pifidianana sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa dia iarahantsika rehetra miaiky fa misy zany, misy nandritrin'izay taona maro zay. Ny tsy fisian'ny fanasaziana sy ny fampiarana ny lalàna mahakasika ny eloka atao amin'ny fifidianana dia anisan'ny mitarika ny olona hanohy hatrany izay eloka amin'ny fifidianana izay, satria everiny fa tsy mahavoasazy, everiny fa tsy mahameloka azy ny fanaovana eloka manodidina ny fifidianana. Amin'izao tsika amin'ny teny zao dia manao ezaka rehetra hialana amin'izany ny seny, ary tsy hoe maniry loza ho an'ny sasany fa mba manentana ny fitsarana zay. Zavatra roa zany no ataonay. Voalohany dia manao ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olona mba tsy hijery fotsiny fa handray andraikitra ka hitondra pirofo ary hijory vavolombelona manoloana ny zavatra tsy mety hita ao anatin'ny dingana rehetra amin'ny fifidianana. Manomboka amin'ny fampielezan-kevitra zany na ny pré-campagne na ny andron'ny fifidianana na ny fikarakarana ny voka-pifidianana. Ny seny dia vonona ny anampy azy ireo raha ohatra ka sahirana izy amin'ny fanaovana zany fitoriana zany sy amin'ny pitsopitso ny tokony ho arahany amin'izany. Ny faharoa dia manentana ny fitsarana zay andray ny andraiky ary apiatra ny lalàna tokoa. Ny lalàna dia mazava ary dia mafy fa tsy miatra. Ohatra fotsiny ny amin'ny fividianana na famarotana safidy, mazava voalazana lalàna araka ny fandraisana teo. Na le mpividy safidy-mbahoaka na le mpivarotra safidy dia voasazy ny lalàna handoha vola indroa eny ny volan'ny fanarahana tao, voasazy ny lalàna higadra roka hatramin'ny 5 taona, ary voasazy ny lalàna tsy mahazo mifidy na milatsaky ny fidiana mandritry ny 5 ka hatramin'ny 20 taona. Mafy ny zany sazy zany fa tsy mbola nisy eo nareo vavolombelona raha mba ilaza amiko hoe nisy ve ny efa voasazy toy zany nandritry ny fifidianana rehetra zay natao teto amin'ny tany sy ny firenena. Ka ny seny zany amin'ny tindray mitoraka ity tsy maniry loza fa kosa manentana ny rehetra, ary amin'izao tsika amin'ny teny zao tsy maninona fa dia amarana ianareo zany fa dia efa misy ny olon'ny seny filohana Vaumiera eny anivon'ny district zay miakatra fitsarana noho ny fampidirana anarana tsy tokony ho izy tao anatin'ny listim-pifidianana. Ary raha tokony ho izy raha tsy zao fifidianana karakarain'izao sy niezaka mba natao dia niditra aponja vonjomaty. Ary ny seny dia tsy mijery arina tavo fa zay vandana bekary ao anatin'izany fikarakarana ny raha-pifidianana zany. Ho an'ireo petadrindrin'ireo dia ny lalàna dia mazava, le petadrindrina tsy ara-dalàna. Efa nambarantsika teo fa tsy azo atao ny mametraka petadrindrina amin'ny toeram-panjakana rehetra na ny fefy na ny rindrina sy amin'ny toerana zay tsy efa tsy natokana ho an'izany. Ka raha mahavoaray fitarainana avy amin'ny tompotrano ny seny dia ny lalana arahana dia tsotra. Manome fampitandremana ny kandida na ny mpanohana azy zay ary adiny enina aorian'izay fampitandremana zay, adiny enina aorian'izay fampitandremana zay raha mbola tsy miala ireo petadrindrin'ireo dia ny seny no manaisotra amin'izay petadrindriny zay ary dia manome sazy ara-bola araka izay heveran'ny seny azy an'ilay kandida. Ary raha tsy manefa an'izay sazy ara-bola zay izy dia mivadika fitsarana deloka ny raharaha. Milaza ny kandida rehetra zany zay manomboka androany fa ho ampiarina ary ho atao zay fepetra voalaza ny lalàna zay ka mba tsy hisian'ny olana eo amintsika dia arahany fepetra voalaza ny lalàna.